Raha tsy ivona kosa dia Omaly no namoaka ny fanapahan-kevitra HCC makasika ny lalam-panorenana izay nolanian'ny parlemanta momba ny fahabangan-toeran'ny filohan'ny tetezamita. Eo anatrehan'izay raharaha izay manana fanazavana makasika an'izay ny mpahay lalana no sady efa minisitra ny Fitsarana teo aloha ihany koa andriamatoa Imbiki Anaclet. Lojika ny fanapahan-kevitra izay navoakan'ny HCC farany teo ny mpahay lalana Imbiki Anaclet. Araka ny fanazavana netony dia mazava ny voalazan'ny andinin'ny fahaenina amby 100 amin'ny lalam-panorenana sy ny didy volana momba ny fifidianana izay samy milaza fa ny Prime Ministre, filohan'ny CST sy ny CT no miara-mitantana ny tetezamita, manolo ny filohan'ny tetezamita fa tsy mikambana amin'ny gouvernemanta. Triomvira zany hoe ny Premier Ministre, ny président ny Conseil supérieur de la transition sy ny président ny Conseil de la transition nous sur le président de la transition en qualité de chef d'État. Arme loi organique 2012-014, un article 3-4, c'est presque une élection du premier président de la 4e République, voilà, l'article 166, fa ni triomvira, nous sur le président de la transition. Que nous avons, dia lalana zania, tiaraka ny constitution zany ny lalana zay ndaniny parlemanta farany teo mikasika ny vacance de la transition tsy possible mihitsy zany hoe ny gouvernemanta collégialement zany no manao président de transition fa tsy maintsy nitriomvira ihany. Nosoritana andriamatoa Imbiki Anaclet ihany koa fa raha voavatany vohitan'ny HCC ny fahabangan-toeran'ny filohan'ny tetezamita dia afaka mandray ny andraiky ny triomvira. Tokony zany dia vao démissionné zany ny président ny transition ka constaté par ny HCC zany izay démission zay dia automatiquement tonga dia efa petraka amin'ny toerana zany ny triomvira fa tsy misy maratsy azy aloha raha ohatra ka misy lalana atao zany tout juste zany mba ampazavazava fotsiny ohatra hoe izy mitariky ny fivoriana, izy tena hoe misolo triomvira dans ses relations avec l'extérieur, est-ce que c'est le Premier ministre ça tsy maintsy izy telo izy manao décision misony ny décision ny triomvira zatataka zany angano hoe ilalalana fa tena marina zany dia hoe ny fahefan'ny président de transition en tant que chef d'État rehetra zany dia tokony lasa tia amin'ny triomvira daholo. Ny fahefana rehetra hoa tsy anampinana, tsy anampina fa ny fahefana rehetra ny président de transition tsy maintsy mandeha amin'ny triomvira. Momba ny filohan'ny CST izay ao anatin'ny triomvira kanefa sady candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia toy izao ny fanazavana eto ministra ny Fitsarana teo aloha andriamatoa Imbiki Anaclet. Ny situation hitontsika moa dia manahirana be marina tokoa fa dia candidat ny président de transition ary araky ny lalana zany dia tsy maintsy démissionne izy 60 jours alohan'ny fifidianana présidentielle. Dia amin'izay zany tokony hoe misy ny pitsopitsony rehetra amin'ny hoe izy misolo azy sy ny ohatran'izany fa amin'izao fotoana izao moa zany ary voalazany lalana koa zany fa deo rehefa candidat ianao zany dia tsy mahazo mitsoka intsony zay lalana mbola misy zany fa ny lalana mbola ho atao dia hoe ariny koa moa voalazany inty moa ny communiqué farany teo nataon'ny GIC Madagascar dia hoe tokony misy lalana zany mba hazahoany ireo zay te hiala mba afaka miala. Mikasika amin'ny fanovana ny lalana momba ny CES indray dia nilaza andriamatoa Imbiki Anaclet fa raha tena izy dia lalana no tokony hanolo izany saingy noho ny amehana dia heverin'ity mpahay lalana ity fa azo ataony manova izany amin'ny didy volana.